Ilivadika lafim-baovao hafa isika tao aorian'ny fisarihana lalao peony 10 fa 5 sy 6 ny tanterana sabotsy lasa teo dia olona 527 no nizarany vola 207 sy 4 sy 3 hetsy sy 3 tapitrisa ariary fa ny 3 hafa kosa no nahita ny laharana 4 marina ka nahazo ny vola 900 sy 7 sy 4 alina sy 4 hetsy ariary avy. Olona 510 kosa no nahita ny laharana 3 marina ka nahazo vola 800 sy 9 sy 1 alina ariary avy. Iavaka kosa ny fankalazana ny fetim-pirenena moa miaraka amin'ny lalao peony 10 manomboka amin'ny fahaenina ny volana Jona ka hatramin'ny fahaenina ny volana Jolay satria hatratrany amin'ny 5 tapitrisa ariary ny tontona amin'izany lalao izany ary hiakatra isan-kerinandro kosa moa izany tontona izany fa raha misy mahita kosa moa ny laharana marina dia miverina 5 tapitrisa ariary any ny tontona. Akoatra izay moa dia ahazo fana telma 100 ariary kosa izay milalao amin'ny tsanganana roa amin'ny lalao peony 10 fana telma 2 ariary azafady indrindra. Ao anatin'ny vaovao manasongadina kosa ny lafiny ara-pononana no etsintsika anoizana ny fampalalam-baovao. Misy kosa raha moa ny etsika andiany fahatelo izay ahatra efa taona moa zany mba hibanjinana indrindra ny sy ny fanantenana eo anivon'ny fiarahamonina malagasy amin'ireo mpino kristianina ihany koa izay karakarainy JKM Atsoatsy fanampim-baovao ary. Ny JKM dia manomana hetsika andiany fahatelo, hetsika izay ahitana ireo tetikasany volavolaina mba hampandrosoana sy hampisy fanantenana ao amin'ireo mpino sy ny fiarahamonina malagasy manontolo. Mifanandrify indrindra amin'ny lohahevitra izay banjinin'izy ireo eo anivon'ny FJKM. Ny lohahevitra ny banjinin'ny FJKM amin'izao efatra taona izao dia hoe fa ny fanantenana no hamonjena ny mino dia izay zany no mahatonga izao lohahevitra hoe todika any amin'ny fanantenana misy kokoa ka dia miasa rehetra zany dia amaly an'izay fitondrana fanantenana ho an'ny fiangonana, ho an'ny fiarahamonina ary ho an'ny tontolo iainana izay. Natao hitaizana eo amin'ny FJKM araka izany ireo tetikasany volavolaina fa tsy natao hamoahana fehi-kevitra ka ny taona 9 sy 10 kosa araka izany no hamoahana ny tetikasa manaraka eo anivon'ity FJKM ity.